lehibe aminy ambara dia nisoan'Andriamanitra lehibe natatany zao fotoam-pivoriantsika izao sy ny fiarahantsika ety. Dia ny fampizarako zany dia ny fifaliana sy ny fitiavana be izay voaraiko nandritra izay voandro izay. Ary ny tena nahafinaritra tokoa zany dia ny fiara-metatsika tsara tena tsakanavaka hatramin'ny bitika indrindra izay hitanay zany nandritra ny ohatra hoe ny atelier nataonay tamin'ny zazakely ka hatramin'ny lady indrindra. Misaotra betsaka ao antsika fa dia tena fifaliana lehibe kasi natatsika betsaka ny izy ny azotoana sy ny mialeto zany dia misy zavatra be da be zany tena ohatrany hoe hita hoe mbola andrasana amin'ny tena manokana eo amin'ny fampandrosoana ny fiangonana sy ny itsika rehetra malagasy eto Abidjan sy indrindrandrindra zany ho an'ny fampianarana ny tonga mpianatra i Jesoa ka dia misaotra indrindra tsika rehetra. Misaotra. Bon, ce que j'aimerais partager donc de ce qu'on a eu ici, c'était très enrichissant d'un point de vue spirituel parce qu'on avait les ateliers. Les ateliers, ça nous a appris beaucoup de choses. En tant que chrétien, non seulement les fruits de l'esprit, mais d'un point de vue humain et social aussi, ça nous a permis aussi de développer des liens avec les autres. C'était vraiment très intéressant. Et pour sortir un peu du contexte, le lieu en lui-même il est très agréable. Je trouve qu'on a besoin de faire ce genre de choses un peu plus souvent. Bon. Sono PDB, eu Caracas, dans les comités de la retraite, mais Fabiana, eu essa Fabiana, Fabiana, sono PDB, che na fim ficou anche umani, che na Itaúi, tu Manina Samantha de la Froise, qui a fait le film, après j'ai fait sa mère, qui a permis, qui a riche, qui a mangé, qui a aussi été de la matine, qui a sorti, qui a toute une masse qui a fait, qui a mangé, Sono settimana tonga amin'izao famaranana ny fotoana taty aboloko izao. Voalohany amin'izany dia misaotra anao izay nanomezanao anay ny hevitra sakafo fahasalamana. Misaotra anao fa tsisy nanino izay taty no amin'ny fiarovanao sy ny fitantananao. Misaotra anao amin'izay rehetra nataonay manomboka amin'ny mahasoa ny vatanay ny sakafo ny rahana hihinana rehetra. Misaotra anao ny amin'ny fampizarana ihany koa nahafaly anay. Ary indrindra moa ny amin'ny ara-panasy sakafo panasy ahazoanay isaoranay daholo izany. Misaotra anao ny amin'izao toerana izao ny amin'ny trano nenanay ny rano rivotra misaotra indrindra tompo. Ary araka andresany hatreto dia misaotra anao fa tsisy naninona izahay fa dia samy faly doa ny amin'izao famarana fotoana izao.